fambolem-bary tsy manana politika amin'izany ny fanjakana ankehitriny. Raha fisamborana ny ben'ny tanàna n'Antsiranana, loza mita tao an'ny taranaka ny fomba fiasan'ny mpitondra. Antenimiram-pirenena, mpanao gazety maromaro no tsy navelana natrika ny fivoriana. Arivany talata 15 ny volana oktobra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompo vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao fahombiazana sy fandrosoana no filamatra ho an'ireo kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina atolotry ny antokotiky Madagasikara ao amin'ny distrika Nambohitra Atrimo. Ny azahoany antokotima ho mbofidy maro anisa ao amin'ity distrika ity no tanjona ka mitaky fahamailona izany. No tanterana teny Faravohitra androany maraina moa ny fanorana sy ny fitsofandrano ireo kandida. Tato-baovao eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Princy. Komina 420 Fokotany 423 no mandrafitra ny distrika Nambohitra Atrimo. Komina 7 amin'ireo no anolorany antokotiky Madagasikara kandida ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana ho atao ny 12 Desambra ho avy izao. Tanjona ny azahoana fandresena amin'ireo komina izay ahitana kandida hoy ny solombavam-bahoaka Mambrabenirina androany. Nandritra ny fiaonan'ireo kandida tamin'ny filompanorana ny antokotima Marc Ravalomanana tety Faravohitra. No fantenana manokana miainga avy tamin'ny tolokevitry ny fototra ireto kandida 7 ireto raha ny fanazavana. Ireto avy ireo kandida 7 ireo. Avy eo amin'ny commune Ambohimanjaka any apototra andingitrano zany monsieur le président. Avy amin'ny commune Ambatolampy Soafotsy Andriamanga Iva Cristole Marie. Manarakaraka ao avy amin'ny commune Nosiala Rakotoarnelina Vonjignaina Josina. Amin'ny commune Iarnarivo Rakotoarsoa. Commune Fiadanana Andriamamonjisoa Lori Albert. Eny ary commune Mananjara Ramil John Luc André. Commune Mahitsy Tovoery Edy Ranjala. Ambohitrimanjaka Andrianarivo Ranson John. Anteiroka Raharnisa Vonjignaina Mbolatiny. Ivato Rakotomavo Célestin Michael Samson. Ambohitra Atrimo Razafy Manatany Fanilo Manantsoa. Ramay Zafy Manana Jean Pierre na antsoina hoe Naitikely. Ambato Rasamy Manana Jean Lodin. Pangabe Ranivo Volahata Olodata Madame Volo. Talatamaty Rarivson Wangzhou. Anjana Dry Rakotondrabary Nomentso Alahy. Mila mailo ny rehetra amin'ny mety ofisina kajy maro mba aminganana ny kandida avy amin'ny fanoherana hoy ny filoha Marc Ravalomanana nanamafy. Mazava ny voafaritra an-dalàna amin'ny fotoana tahaka izao. Tsy tokony atao antsirambina koa ny fahamailona malona ny fisokafany ny lisam-pifidianana indray hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Inona mahatokana amin'ny teny izany satria zao misokatra indray le lisam-pifidianana. Efa an-dalàna tokony tsy sokatra intsony io fa zelena zany zao ny lisam-pifidianana fa sokafana. Dia tsy hita izay atao fa izy moa zany manokatra dia narahana hoe ahoana ny tokony hanaovantsika an'io raha dia hoe
le lisy mpividiana sokafana indray amin'ny alalan'ny ordonnance dia makany amin'ny fokotany le olona tsy misoratra an'alana misy mahatsara azy ihany ao atsika satria ny atsika mbetabe tsy tafasoratra no le fidy atsika misy mahatsara azy fa mila mailo nareo a miaraka amin'ny délégué dia tsy maintsy miezaka ianareo manao zay nino ty izy miezaka ianareo anao zay pandanina am'izao le pré-campagne zao aloha dia fampahafantarana ny candidat azo atao tsara ara-dalàna. ankoatra ireto candidat ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Nambohidratrimo ireto dia tonga ny eo nasiana indray toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana ihany koa ny candidat ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina miaraka aminy ao amin'ny commune Ambonivohitry Moramanga. Fa manodidina atrany ny fiainam-pirenena dia nahitsy ireo sehatry ny ray aman-dreny androany manoloana ny olana izay atrea ny firenena amin'izao. Nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny Aripa Faravohitra izay mafindrindra ny olana izay atrea ny firenena sy ny krizy maro lafy izay. Ndao raha tsika avy hatrany ny fanazavana hoentin'ny profesora Remoranjeva manodidina izay. Ankehitriny iara-miaina ny fahoriana sy ny fahasairana ary ny fikorosany malagasy miomo isan'andro vaky izany ka mampitelomona na eto renivohitra na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra tsy pasoka nefa malama ka hitanisany sy mbola hikaroka ny asairana-jany mora ho amin'ireo lany henatra tsy mpisarasara ary tsy mpirarahany avany ny maneraka amin'ny fanendrikendrehina ny hafa fa pitsikera mpandrava fotsiny mpandrava efa ka olona foka tsy mahay afatsy ny anenjika kanefa mpianabara fotsiny any ny afana ny fanenjehina olona izany no andikana ny fanokafatsaina sy maso ary telena ho mpampibaribary maso raha amin'ny anirina no atenaina sandraisana tanaka avadika andrasa ka enjika tsangan'olona ny mpanasirotana sy mpamirany no anafenana fa ny fahoriana sy ny fahasairana na ny ratsy no mampisaraka sy mampifandrafy ny vahoaka dia amin'ny alalany fifanilahana andraikitra sy fanenjehana ka ny fandrangarangana ny aminy sy ny rangoly no anafenana ny fanampitena izay tondrona ho valabana dia midiky zany fa tsy azo hipivirana ny fanasitranana sy ny fisitranana azy raha tsy tiana horava sy mipotika Madagasikara sy ny firenena malagasy. Fa nampiakapeo manoloana ny raharaha fitazomana sy fisamborana ny ben'ny tanàna teo aloha ao amin'ny commune Ambonivohitry Antsaranana ny profesora René Raslofo nambara ny fahaloza mitatao ho an'ny taranaka faramandimby ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao tsisy zavabanana ny fifidianana izay hoatrehana atsoatsy raha toka mbola itsahana toy izao ny azony vahoaka malagasy hoy ny fanazavany tato bavao eo amin'ny sary sindratsary ny Mathieu Princy. Mbola tsy hay mazava atreto ny tena zava-misy mahakasika ny raharaha fisamborana indray ny candidat ho ben'ny tanàna ao an-tampon-tanàna ny Antsiranana izay efa ben'ny tanàna teo aloha Jean-Luc Javozara no samborana indray manko ity ben'ny tanàna Amperinasa ity kanefa efa nakeny teo anivon'ny Seny ny firotsahako fidiny ao amin'ny commune Ambonivohitry Antsiranana. Nampiakapeo ny profesora René Raslofo ary nanamafy fa tsy hitondra filaminana sy fandrosoana ho an'ny firenena ny fampiororona sy ny fanagadrana olona vola hitondra fampandrosoana toy izao tsy isy fifidianana vanona eto hoy izy raha toka hosihosena toy izao ny zony vahoaka Andriamanjaka. Tsy isy fifidianana vanona raha ohatra ka le vahoaka lazaina fa Andriamanjaka no hosihosena sy fitahana zao nize anareo koa fa hagnano raha ataonareo jiaby io sitrany tendreo feky zay olo tianareo apetraka dia hoy nareo hoe zay tiany ainy atao satria zay no mpitondra fa aza mandrebirebolo tongava mifidy entany ny vahoaka ka ia dadilao entany vonatolao tsy atoko entanina hatramin'ny mpanjaka isam-paritra nefa noosiko na mpanjakaina misy hasiny ty tany ty loza ho an'izay mamitaka ny ty tany ty
voalaza vao avy atoato ny fifidianany momba ny commune de fa hita manderina Madagasikara fampiororona efa tsy misitrika tsy mba zay be ny tanàna hita fa efa miasa sy mavitrika ary mitandregny ny hetahetany vahoaka no toanana sy ampina ary amporsina hanohy ny asany araka le fomba fiteny anglisy hoe the right man on the right place tsy atopoko fa reny olona reny mihitsy no firafiraina ary lotoina viraviraina tsy mba eto amin'ny tanàna nisy azy akory no tsaraina eto an-tsiranana zay midika avetrany fa fanalambaraka ny tontolon'ny fitsarana eto an-tsiranana izany maninona no nentina any Antananarivo indroa mentona tsy rariny na inona everinareo na inona teneninareo tsy mety izany raha ny vaovao ihany dia misy koa ny filazana fa hosamborona ihany koa ny profesora Rasilofo satria mitsabaka amin'ny raharaha ny ben'ny tanàna Antsiranana teo aloha na ny tenanay aza rehefa nyteny hoe aloha mba antanina so mba mahafantatra an'izany ray aman-dreny am-panahy satria katolika izy ary mivavaka tsy tapaka sao de mba mahafantatra zany ny ray aman-dreny am-panahy archevêque de efa nandeha nitsao ho samborona professeur Rasilofo satria miditra amin'ny raharaha ny ben'ny tanàna sako ny teny eto fa tena loza mitatao ho an'ny firenena sy ny taranaka manontolo zao fomba fiasa ny fitoram-panjakana izao na iza ho faly na iza tsy faly ny tsy fampanjakana ny fahamarinana ny fanaovana ny didiny besandry dia endrika mampiseho fa fanjakany ny tsy maty manoto no miseho eto ankehitriny tsy hitondra fampandrosoana sy fanomezan-danja ny vahoaka izay tompony fahefana izao zava-misy izao ho hiatrany ity profesora ity fa hoeny amin'ny anteny mera-pirenena vetivety isika ao anatin'ity vaovao ity mahakasika indrindra ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia mpanao gazety manodidina ny 300 avy amin'ireo ainao manjery maro samihafa eto an-drenivohitra no tsy navela niatrika ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny ity taona ity teny amin'ny lapany anteny mera-pirenena Tsimbazaza io maraina io niteraka fahasorenana ho an'ireo mpanao gazety izay tonga ny karibavao sy nanango-bavao teny antoerana ny fiatsika nataony teo anivo ny anteny mera-pirenena izay manohitohina tanteraka ny fahalala ny asa fanaovan-gazety sy ny zony ny vahoaka malagasy ahazo vaovao ainao manjery voafantana ihany no afaka aniditra ny lapa ho an'ny androany indao raha tsika ny fanadiadiana sy ny tady vaovao eo amin'ny sary sy ndatsary ny tahiriny aina vao eo ambavahady dia voasakana ireo tafiditra ao anatin'ny listra voatokana ihany no mahazo alalana iditra hoy ireo mpiambina ny lapa raha ny angom-bavao dia ireo mpikambana eo anivon'ny bromaharitra no nanome baiko an'ireo mpiambina sy ireo mpiasany anteny mera-pirenena tsy ampiditra ireo mpanao gazety tsy anaty listra ankoatra ireo tanatin'ny listra dia ireo nahazo fanasana manokana ihany no afaka miditra ny lapa ny taky ny amoahan'ireo mpiandro vavahady ny taratasy misy ireo listra ny mpanao gazety voafantana moa ireo mpanao gazety tsy navela iditra saingina fenina hatramin'ny farany io taratasy voalaza fa misy ny listry ny mpanao gazety afaka miatrika io fivoriana io satria baiko avy any ambony no voalaza fa antony izao tsy fampidirana mpanao gazety izao nitsena hoe reto ihany ny mpanao gazety afaka miditra ao de rehefa nijerena ny listra de tsy tao anatiny zany mpanao gazety ampolony de rehefa nijerena koa nefa ny tao anatin'ilay listra vitsy raha mihoatra nisan'ny mpanao gazety eto Antananarivo sy eto Madagasikara afaka mandrakotra ny fivoriana fanokafana tahaka izao fa maninona ny misy an'izany taiza tamin'ny asa fanaovan-gazety misy an'izany raha ety amin'ny assemblée nationale de anisany koa zany tsikatra teto hoe misy orinasa fanaovan-gazety de tsy tao anatin'ny listra izy fa nitsinginina stylo de afaka niditra ihany faharoa manarak'izay koa tokony miandraikitra tokony miatsa ny olona any ambony ihany izy misy tranga ohatran'izao aty amin'ny vavahady aty tokony alamina satria be mpanao gazety be dia be eto amin'ny vavahady eto de rehefa fanampin'izay koa ny teny hoe ao ary le taratasy misy ny listra mba halainay sary mba hojerenay de afenina le izy fa maninona le izy de afenina ny fahatereny toeram-pivoriana ao Tsimbazaza no anton'izao fepetra izao raha ny fanazavana hatrany manitsakitsaka marondrano lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety eto amintsika amin'ny lalàn'ny fahafahany mpanao gazety mikaribavao sy zo fahazahoany malagasy vaovao izao zava-misy izao raha ny lalàna sy ny takitra rehetra zay misy eto Madagasikara de tokony afaka manatrika niza te hanatrika ny session sahala mitony zany hoe ny ouverture sahala mitony satria misokatra ho an'ny rehetra izy tony
de mijorotsika ary everitsika fa fanotoana ny asa fanaovana gazety ny fahalalana ihany koa zao fanapahan-kevitra ndraisan'ny romaritra zao. Nilaza ny filohan'ny anteny miram-pirenena manoloana io tranga io fa mba ahafahany mpanao gazety manao ny asany araka ny tokony izy no antony zao fanapahan-kevitra izao. Ahafana zany tsy mikorontana be zany le fanaovantsika ny asantsika ato amin'ny lafo fandaminana ilay izy mba ahafana reo tena miasa tsara. Tamin'ny 1 maraina afaka niditra atreo amin'ny tokotany anteny miram-pirenena ihany ireo mpanao gazety izay tratry ny sivany lapany Tsimbazaza. Nijanona atreo ihany aloha tamin'ny ora io fa mbola tsy nahazo niditra ny efitrano fivoriana. Antsasakadiny taorina izay tamin'ny 1 sasany tanoandry vao nahazo niditra ny efitrano fivoriana ireo mpanao gazety rehefa niditra antsehatra ireo solombavambahoaka maromaro. Tsy aivina fa tamin'ny fivoriana tsara mpitaona farany teo efa nosakanana tahaka izao ihany koa ny mpanao gazety sasatsasany. Fa malona iny fanakanana ny ampahany tamin'ny mpanao gazety hiatrika ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza androany iny. Ny fisiany lisitra ana orinasa gazety nomena ireo mpiambina teny Ambavahady ka ireo mpanao gazety voarakitra tanatin'ny lisitra ihany nomena alalana niditra. Dia nanao izao fanampahatsiahivana manaraka izao ny eo anivony bro ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM. Voalazan'ny andiny ny fafito amin'ny fitopolo lam-panorenana fa azony daholo be hatrena ny fivoriana ao amin'ny anteny miram-pirenena raha tsy hoe misy ny fangatahany ampaefatra ireo mpikambana anao fivoriana mikatotrano. Lanonana azony daholo be hatrena ny lanonam-pakokafana ny fivoriana ara-potoana. Porofon'izany dia maro ireo mpanaraka ireo mpikambana ao amin'ny governemanta no nahazo nanatrika ny fotoana. Teo ihany koa ireo mpakasary izay tsy mpanao gazety. Koa mahagaga arak'izany ny fanapahan-kevitra izay noraisiny teo anivon'ny mpikambany anteny miram-pirenena. Maro tamin'ireo mpanao gazety tsy navela hiditra no gaga ihany koa satria tsy nisy ny fampandrenesana mialoha ny fandrefetana an'ity lisitra ity ka teny an-toerana vao nafantatra izany izy ireo sy ny orinasa iasan'izy ireo. Fomba fiasany nefa ny mampilaza mialoha amin'ny alalan'ny fanasana hoe mangataka solotena avy amin'ny orinasa gazety no ny fandaminana satria mety hotery ny toerana. Ny andininy fa 1 lam-pandrenana dia mametraka ihany koa fa zony olom-pirenena ny mahazo vaovao ary zo fototra izany. Antoka isitrany olom-pirenena izany zo fototra izany ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalan'ny mpanao gazety mitrandraka vaovao marina sy maro-potitra. Ny andininy fa 7 lalàna 24 tsipika aotraotra enina momba ny serasera amin'ny aino vakijery dia mametraka fa zony mpanao gazety ny mitrandraka vaovao tsy azo sakatsakanana, tsy misy fandrahonana lavitry ny herisetra ho amin'ny tranga mahakasika ny tombon-tsoam-bahoaka. Isan'izany ireo dinika sy ny kabary ao amin'ny anteny miram-pirenena izay iankinany ny fiainam-pirenena tokoa. Maneho ny iayay ny OGM amin'ny fiantraika ny tranga teny amin'ny lapany anteny miram-pirenena ny amin'ny fanajana ny zo fototry ny olom-pirenena mahazo vaovao sy ny fahalalan'ny asa farovan-gazety indrindra fa avy amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna manaja lalàna miasa eo anivony lapany demokrasia. Ary tsy voalohany izao fa efa nisy ihany koa ny finiavana nanao fanivanana ireo mpanao gazety no sakanana tsy hiditra nandritra ny fanorana ny PGE teny amin'ny anteny miram-pirenena ny volana Aogositra lasa teo. Nomena manome endrika ratsy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny tranga tahaka ireny. Mampatsiahy ny OGM fa ny karatra mahampanao gazety matianina izay avoakany dia ahafahany mpanao gazety rehetra miditra sy miatrika ireo événement caractère public ary ahazahoana mitrandraka vaovao ankahalalana manerana ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Anisan'ny antoko ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana ny fahalalany asa fanaovana gazety sy ny fahalalany mpanao gazety hitrandraka vaovao sy ampisitraka ny zony olom-pirenena ahazo vaovao maro-potitra sy maro lafy. Mankasitraka kosa ireo solombavambahoaka sy ireo tompon'andraiki-panjakana nanampy sy niady ho an'ny fahalalan'ny mpanao gazety ary manohy ny fanomezana lanja ny asa fanaovana gazety indrindra fa ireo nandraindraikitra niady nampiditra ireo ampahana mpanao gazety no sakanana teny Tsimbazaza ny eo anivony OGM. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa tokony tsy hisy intsondry ny fanaovana didy jadona mandritra izao fivoriana izao toy ny fanakanana ireo député tsy iona amin'ny mpikambany gouvernemanta azahoany solombavambahoaka mametraka fanontaniana araka ny tokony izy hoy ny filoha-hevitra fafito eo anivony anteny miram-pirenena androany. Tokony anajany lalàna rehetra hoy hatrany ity filohan'ny anteny miram-pirenena ity. Naorantsika ny fanazavana.
Iankina ny fiainam-bahoaka ny fivoriana atrehan'ny resonim-bavam-bahoaka izao ka tokony aljaina lalàna satria androm-panjakana mpanao lalàna ny anteny miram-pirenena hoy ny filolefitra fahafito eo anivony anteny miram-pirenena sy teny Randraina Soloniaiko no amafisiny fa efa latsaka ankaterina ny fiainam-bahoaka ankehitriny ka izay anavotana ny malagasy izao no atao laharam-pahamehana fa tsy ny fitadiavana tombontsoana ny toko intsony. Ny zavatra andrasana aminay dia mba ny lalàna na io volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana izay holanina iato mba hisy fepetra mazava tsara mba hampihena ny fahoriany vahoaka malagasy. Diso aloha ny filazana fanambarana natao hoe mandroso Madagasikara ary betsaka ny zavabita teto amin'ny ty fireneny ty fa ny zavatra tsapa ary iaina ny vahoaka malagasy dia mijaly misotro ny tsy fisotrony ary mihina ny tsy fihinany ny vahoaka malagasy amin'ny zao fotoana izao. Mandritra nyty 80 andro tya de takinay avy amin'ny fanoherana ny hanajana ny lalàna velona satria izahay dia androm-panjakana mpanao lalàna ary tokony ho modely mba tsy hisy intsony ny jijadona hatao amin'ny fandaniana lalàna na amin'ny fanatanterahana lalàna ato amin'ny anteny miram-pirenena. Aoka tsy ho sakanana intsony ihany koa ny fionana amin'ireo mpikamba ny gouvernemanta. Ankoatr'izay mangataka ny ananganana voamera manokana isana ny fanadiadiana ireo raharamafana eto amin'ny firenena kanefa mbola tsy nahitana ny marina ny fanoherana eo anivony anteny miram-pirenena. Isan'izany raha izany ny resaka jirama raha ny fanazavana. Takinay koa satria araka ny lalàna izany amin'ny andininy fa 2 ny fionana manokana amin'ny gouvernemanta fa tsy atao tsangatanany maro anisa de hofanana le izy fa tokony hisina manokana io fionana manokana miaraka amin'ny exécutif io mba hafana mitondra tsikera ary mitondra vahaolana sy mba hafana mitondra ny fahoriany vahoaka malagasy zay avy ny fotony zay hita tsy fantatry hoe na fantatry zareo na tsy fantatry zareo fa ity moa tereny lalàna izay anao an'izany. Takinay koa ny amin'ity fivoriana ty ny ametsarana commission parlementaire zany hanao enquête parlementaire momba an'ireo raharaha izay miseho teto amin'ny firenena zay mbola tsy hita ny fahamarinana tahaka n'izany ny knapsa ny jirama sy ny sisy ny sisa zany. Ary takinay koa ao anatin'izany mba ny lalàna sy ny teti-bolam-panjakana izay ho proposena anay eto dia mba zavatra misy fiatsaikana avy atsana am'izao fahoriany vahoaka malagasy zao fa tsy resaka blabla indray zay hita fa tsy mitondra vahaolana amin'ny vahoaka malagasy. Ankoatr'izay dia nanamafy ny filolefitra fahafito eo anivony anteny miram-pirenena fa tokony hisy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny resaka fiarina sosialy ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho iatrany ny fanazavany. Arak'izany dia nisokatra ny maraina teo ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ity taona ity ho an'ireo solombavam-bahoaka araka ny voafaritry ny lalàna. Isan'ny votoatin'ny fivoriana ny lalàna amin'ny feny fitantanam-bolam-panjakana tato vaovao eo amin'ny sary sindratsariny atahiriny. Tsy misy afa-tsy fandokafana ny fitondram-panjakana no nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena nandritra ny kabary fanokafana ny fitaom-pivoriana ara-potoana androany. Iarahan rehetra miaina nefa ny olana ara-sosialy miantra amin'ny malagasy iainana eto amin'ny firenentsika ankehitriny. Ny jiro, ny rano, raha tsy teny afa-tsy ireo samy olana avokoa ankoatra ny vidim-piainana sy ny maro hafa.
tsy ho vita indray andro ny fanarenana ny jirama saingy efa misy ny ezaka ataon'ny mpitondra hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Lazaina fa ritra ny rano kanefa rano no tomina amina kamion amatsinany malagasy izay mampavitra-panontaniana hoe rano avy aiza no tominy. Izao kosa ny fampanantenana manaraka. Ao koa ny vokatry ny dian'ny filoham-pirenena tany Chine farany teo izay nazahoana famatsina herinaratra manodidina ny 350 mégawatt. Anomboka atoato koa ny asa fananganana ireo tobo-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro tetika asa parc solaire 50 mégawatt ho an'ireo distrika sy tanàn-dehibe maro samihafa. Taorian'ny filazana fanamboarana lavadrano mitetina 10 miliara ariary eto andrenivohitra sy ny manodidina sy ny fametrahana vahiny hitondra fanovana ho an'ny orinasa jirama dia ny fampiasana ny angovo mandeha amin'ny herin'ny masoandro no lazaina fa ho tanteraina ka dia ho hita eo indray ny tohiny. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalam-pandrenany andininy fa 570 dia mivory ara-potoana indroa isan-taona ny anteny miera. Ferana ho 80 andro ny faharetany fotoam-pivoriana isan'isany manomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra ho fandiniana sy fandaniana ny lalana mifehy ny tetibolam-panjakana. Ao anatin'ny fotoana irosona amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna nefa isika izao ary azo antoka fa samy hiatrika ny kandida natolotry ny antoko avy ireo solombavam-bahoaka ireo ary misy aza solombavam-bahoaka no kandida. Anao ahoana izany ny fisotry ny fandaniana ity lalana mifehy ny tetibolam-panjakana ity. Nanamafy manko ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa tsy maintsy mandeha ny fivoriana fa anjarany député no mandamina fotoana ho an'izy ireo. Andrasana arak'izany ny toy ny ity vaovao ity. Vaovao makasika ny toe-karena kosa indray dia tsy reharehan'ny fanafarana vary sy ny vokatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay mahafeno sambo sy ny fitadiavana olona hafa firenena ampianatra ny malagasy amboly vary aty amin'ny taona 2024. Enatra mampisitry belona ho an'ny firenena izany izay firenena tokony mpamboly vary sy mpanondrana vary ary mpamokatra vokatra ilaina andavanandro aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy aty Afrika hoy ny profesora René Raslofo. No mafisiny fa famotehana ny fiarenkarena ny politika ny fanjakana ankehitriny izay natomboka tamin'ny andro ny atetezamita. Do rahatsika ny tatiko vao makasika izay. Raha ny antotanisa voaray farany dia tantsa avokoa 520% ny malagasy isan'ny firenena sahirana amin'ny famokarana anatiny nefi Madagasikara ankehitriny. 100 taonany maro ny vary afarantsika isan-taona ho famatsiana sy fanampina ny vokatra ato anatiny. Isan'ny tetikasa nanampy sy nanota antsoroka ny tantsa malagasy ny tetikasa PSDR. Isan'ny nanamafy ny etsika nataon'ny fitondram-panjakana tamin'izany ny FOFIFA ka nahatonga ny vokabaritra ato anatiny na asana ny filan'ny vahoaka malagasy tamin'ny ankapobeny. Ny lalana rahateo vita avokoa ka afaka ny famezivezy ny vokatra ireo tantsa. Toa nofinofy avokoa izany ankehitriny satria nanomboka teo amin'ny tetezamita no foana ny fanampiana tokony ho atao ho an'ireo tantsa mpamokatra. De ny malagasy ndray ve zao no ampianariny firenenkafa mboly vary nisy aza filazana hoe omena ny arabo ny fambolena ny lemaky belosortirbiana zany firenena arabo zany ka tany efitra désert no tena midadasika eo aminy. Ireo ndray zany ny ampianatra atsika ny fambolem-bary tsaroko eto fa nisy voka pikaroana nataony ny FOFIFA momba le hoe vary valoanaka rehefa tsisy niaino azy teto Madagasikara de nyoetiny tany amin'ny setry iraisam-pirenena ary de ny sinoa no ny teny hoe ho raisinay ty ary efa anay. De zao zany ny vokany izy ndray ny ampianatra anao ny voka pikaroanao momba ny fanatsarana amin'ny fambolem-bary. Fa ny tena mamperitreritra de zao 3 taona isaka hektara na 2 aza ndraindray no misy eto zay ny vokatra. De tsy menatra atsika manambara sady le hoe tonnage isaka hektara tanjona apetraka 5 tonne isaka hektara. Ny zavatra manavanana zao fitondrana zao de araka le hoe ampréveo ny vahoaka ampanofinofisina zavatra tsara nefa tsisy fanatanterahana na kely azy tsisy. Fa raha ohatra ka ny korontambina nanangalana ny teleferika io
navadika fotsiny ho angady lavalela no zaraina tamin'ny mpambolo vary efa nisy akony zany tamin'ny zavatra arotsakitsika isaky ny kapila manerina nosy fa nisy fotoana tamin'ny teteza mita tsarovoka eto rehefa jerena ny tetibola mba natokana ao nofo fifa ao anatiny zany hoe loi de finance 0 boribory ariary amy fomba ona no amporsina ny mpikaroka sy ny mpamboly tantsa amokatra misimisy kokoa amenatra hoy ity profesora ity raha toka ireo firenena avy any amin'ny taningazana indray no ampianatra ny malagasy ho amin'ny volovary izay foto-tsakafony famonina tantsa eto Madagasikara ary famelomana ny tantsa any Inde sy ireo mpanafatra vary ary mpisera vary ny fanafarambary ho an'ny firenena tany misy teknika voafehy ingénieur sy technician misy rano feno fa tsy fehezina piasa tsy anasa marobe ny foto-drafitrasa efa vita tsy karakaraina ary tonga hatramin'ny hoe fikasana any vahiny tany midadasika be ambolembary raha efa tretsy taona no varina farana isan-taona tamin'ny taona 24 fotsiny nampiakarina hoe netsy taona izany ny taona 124 ary izao lasa mivadika ho politika sosialy ny kaly sy ny vaditsinjo ary natao politika ampidirana ny vidim-bary vokarin'ny tantsa eto an-toerana ireo rehetra ireo politika ny famonona malagasy no zava-misy hoy ny fanazavana eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia ireo aretina vokatry ny fisakafoana ara-dalàna no mahazo ny ankamaroan'ireo nandalo fizaham-pahasalamana tetsy amin'ny commune Talatamaty nanatanteraka etsika fitsaboana moimaim-poana teny an-toerana moa ny antokotoky Madagasikara io maraina io olo-pirenenina 50 no tonga ny lahatra sy namonjy izany tao anatiny oratiro tato-baovao makasika izay miteraka olana maro lafy eo amin'ny fiainan'ny malagasy ny fahasahiranana mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny tsapy izany nandritra ny etsika fitsaboana moimaim-poana nataony antokotima teto amin'ny commune Talatamaty ankoatra ny fanaviana aretina azo avy amin'ny mety ho fiovaovan'ny toetrandro dia aretina mpahazon'ny malagasy ihany koa amin'izao ny aretim-bavony vokatry ny tsy fihinanana sakafo ara-dalàna tsy mifidy sarangan'olona ity aretina ity raha ny fanadihadiana natao eo anatrehan'ny aretina nefa dia tsy afaka mitsabo tena akory sy ny ankamaroan'ny olona noho ny fahasahiranana nanomboka tamin'ny folo teo ny fizaham-pahasalamana nataonay eo amin'ny olona efa 27 teo zay nandalo teo aminay dokotera anakefatra zay ny ato dia ny aretina tena nisongadina zany dia ny aretina teraka ny fiovaovan'ny toetrandro aloha ny gripa dia manaraka koa ny tsy fampitsakafo dia ny problème na vavony satria tsy misakafo ara-potoana moa le olona tsy misakafo ara-pahasalamana dia marary vavony daholo ny ankabeazany zareo ny fahatsapana izay tsy fahafahan'ny ankamaroan'ny olona mitsabo tena izay no nanosika ny tima anao ity hetsika teto Talatamaty ity zava-dehibe ny fampitsinjovana ao anatin'izao fotoana ny krizy izao hoy ny fanazavana dia tsapa sy hita fa tena marefy tokoa le olona variana loatra amin'ny fitadiavana andavanandro nefa dia tokony ho tsapan'ny olona zany ary manentana ny olona ary mampafantatra ny olona izay hoe rehefa tsy salama ianao tsy zavatra azo atao zava-dehibe loatra zany le fahasalamanao alohany anaovanao zavatra anankiray na ny asa raha mety tsy vita na fianarana mety tsy vita ka noho izany tsapanay sy hitanay fa sahirana tanteraka ny olona ary misy maro loatra le tsy manana fahafana amonjy dokotera misy ndray koa ireo ataontsika hoe tsy ampy ngamba ny fanentanana ara-pahasalamana eto amin'ny firenentsika tsy resaka fa commune Talatamaty fotsiny fa misy ireo olona dia tena manao dokotera tena foana ary matahotra na dia andehany amin'ny CSP2R satria ananantsika moa zany eto Talatamaty dia mampafantatra ny olona izay zany sady mianso ny olona amin'ity fizaham-pahasalamana maimaim-poana ity ary zaraina maimaim-poana koa ireo fanafody teto amin'ny commune Talatamaty no nanomboana ny hetsika androany tsy hijanona eto anefa izany fa hotetezina ireo fokotany mandrafitra ny commune manomboka rahampitso mba ahafahana mijery manokana ireo olona sahirana sy tsy afaka mihetsika intsony amin'ny fanatonana toeram-pitsaboana vaon'ny finoana kosa indray dia ifampitona eny amin'ny FJKM Imerika Sinina Fanasina ny taranaka ity fiangonana ity ny alahady ho avy izao fetin'ny taranaka izay anasan'ny fiangonana sy ny mpitandrina ireo taranaky ny fiangonana mielipatrana manerana any Madagasikara ho famitana ny adidy antarana ny mbaindan'ny asan'Andriamanitra no tanjona mandritra io fetin'ny taranaka io raha ny fanazavana nataon'ny mpitandrina androany indao raha tsika ny antsipriana izay
Fanompom-pivavahana lehibe no iarano ireo mpinitra ireo zanaky ny fiangonana eto Amerika Asinina Fanasina iombonana ny alahady 20 ny volana Oktobra izao. Fotoana zay ionana sy iarano ireo taranaky ny fiangonana ankalazan'Andriamanitra noho ny fetin'ny taranaka. Isan'ny fandaharam-potoana ny fanaterana ny valopin'ny taranaka izay iarahiny ny firaisan'ny latabatra amin'ny tompo ho an'ireo mpino rehetra. Dia misy ireo fanaterana ny valopin'ny taranaka, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ao anatin'izany ny ombonan'ny taranaka rehetra manerana ny Madagasikara ao anatin'ny fankalazana zany fetin'ny taranaka 420 izany. Firy eo ny taranaka hoe ho tonga? Any anaty lisitrany 530 taranaka no voasoratra ny anatin'ny lisitry ny taranaka Amerika Asinina. Ireo no anatitra valopy amin'ny alahady izao. Ny ezaka izay atao dia ny ambandrosoana ny ambanday ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiangonan'Andriamanitra, ny fampitana ny adidy eo anivo ny sondaparitany, ny adidy anatiny rehetra izay no anaovantsika ezaka amin'ny fetin'ny taranaka io. Anao fotoana ifampiantso ny taranaka rehetra, fanao fotoana eny an-tanindrazana. Anatin'io fankalazana fetin'ny taranaka io dia misy ireo sakafo samihafa rehetra afaka jifaintsika. Dia antsika fa ambonimbony ihany ny toerana iny tsy dia misy zavatra loatra hoe afahantsika mpivarotra toy izany. Fa efa nanomana ny fiangonana ny amin'ny sakafo maraina, ny amin'ny goûter, ny amin'ny sakafo atoandro amin'ny vidiny mirary dia mirary. Ny ampiavaka ny fetin'ny taranaka dia ilay fampovondronana ny taranaka rehetra ahatsiaro ny tanindrazana. Izay aloha zany tena zava-dehibe. Eo ihany ny fanateram-bokatra efa fanao iny, fa ilay fahatsiarovana, fampatsiarovana ny taranaka Amerika Asinina rehetra ao anatin'ny Madagasikara ray manontolo manera-tany satria ny taranaka Amerika Asinina dia eran'ity zao tontolo izao ity, mielipatrana eran'ity zao tontolo izao ity. Anomboka amin'ny 9 vora maraina ny fotoam-pivavahana amin'ny alahady ka anasan'ny fiangonana FJKM Amerika Asinina Fanasina ireo taranaka rehetra ny fiatrehana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena raha kely indrindra dia olona 220 no maty sy naratra mafy tany fanafiana nataon'ny Israelianina tao Aito avaratry Liban. Tany Gaza namozana ain'olona 4 farafahakeliny ny etsika Israelianina tao amin'ny tokotanin'ny hôpitaly Al-Aqsa. Dorantsika ny fanadadiana sy tati-baovao ny Finontsora ary malala manodidina izay. Maro ireo olona maty tamin'ny fanafiana nabakabaka nataon'ny Israelianina tao tanàna Aito, tanàna be kristiana ny avaratry Libanon. Mahery ny tapitrisa ireo olona voaterina findra-toerana vokatry ny fanafiana sy ny fananiam-boatra nataon'ny Israely araky ny nambaran'ny gouvernement libanais. Voalaza fa mikendry trano iray nietsika nataon'ny Israely araky ny nambaran'ny masevo-pirenena libanais. Hatreto mbola tsy naneho hevitra ny miaramila Israelianina ary mbola tsy fantatra mazava ny tanjon'izy ireo tamin'ny hetsika nataony. Ny fandarana dinika avy hatrany no arainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao ho vahiny ny fanira zava-manantany ao anatin'izany Andriamatoa Lahatra Andriamatsangy sy Clémence Raharinirin. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.